Ho aminareo rehetra riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanahy fito elohan'ny seza fiandrianany, indrindra avy amin'ny Jesosy Kristy, ilay vavy olombelona marina sy lamatoa amin'ny maty, lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Pasika 5 mbola iarahantsika mandrakariva amin'ny lohahevitra manao hoe velona ny tompo. Ny firariana amin'ity pasika ity dia ilay tompo velona amelona ny finoantsika indray, amelona antsika amin'ny lafiny rehetra ao aminy. Eo amin'ny filazantsara ka Matthieu 7:20 andininy 7 no iarahantsika. Matthieu 7:20 ny andininy 7. Dia angatantsika ny lehilahy rehetra mba maka izany amin'ny anaran'ny tompo manao hoe anjely ny laza zany. Dia ary vehivavy indray no iara-maka izany amin'ny anaran'ny tompo. Sika rehetra iaraka manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary mandihana faingana ka lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy, ary indro mialohanareo any Galilia izy, ano ahitanareo azy, indro efa nilaza taminareo ao. Amen. Anjely no ny teny io andininy io, ary ny feontsika rehetra mitambatra teo dia fanehoana fa velona ny tompo, mpandresy isika. Na dia somary nalefaka azy indrindra ny an'ny lehilahy ny feo dia mpandresy isika satria velona ny tompo. Tsara ny mampatsiahy ety am-piandohana fa ny tantaram-pamonjena dia nanomboka tany amin'ny fahariana. Zava-mahagaga ho an'izao tontolo izao ny filazana fa Andriamanitra dia nahary an'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny teny. Ao amin'ny Genesis 1, ao amin'ny Jaona 1 no tena manamarika izany raha ny soratra masina. Zavatra faharoa izay nahagaga an'izao tontolo izao koa dia ny filazana fa Andriamanitra dia tonga olombelona, tonga nofo miara-monina amintsika. Ao amin'ny fiandohan'ny filazantsara no tena milaza izany indrindra. Ary ny zavatra fahatelo izay mahagaga an'izao tontolo izao dia ny fanambarana fa nitsangana tamin'ny maty i Jesosy Kristy mba ho lohan'izay mpino modimandry. Fitsanganany tena ny maty, fitsanganany Kristy, ny fandreseny ny fahafatesana indrindra dia zava-mahagaga izay manaitra n'izao tontolo izao. Hitantsika ny amin'ny faraparan'ny filazantsara efatra indrindra fitantaranana izany. Santionany ny Matthieu 7:20 izay novakiana tamintsika teo, ary ny andininy 7 no ndeha anivozantsika ny afatr'Andriamanitra. Nitsangana tamin'ny maty i Jesosy, velona ny tompo. Velona ny tompo, afatra maika izany. Afatra maika izany. Velona ny tompo, tena fiainantsika izany. Tena fiainantsika izany, fahaveloman'ny tompo izany. Ary ny fahatelo farany, velona ny tompo, tsy adikevitra izany. Velona ny tompo, tsy adikevitra izany. Eo ny andininy 7 tapany voalohany dia hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo, ary mandihana faingana ka lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy. Mandihana faingana ka lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy. Velona ny tompo, afatra maika izany.
tsy angatanandro, tsy miandry minitra, tsy miandry segondra akory, fa amin'izay andrenesany ahafantarana indrindra fa nitsangana tamin'ny maty ny tompo dia miainga izay nahita, miainga izay nampandrenesina mba hilaza amin'ny mpianatra sika kristianina, sika fiangonana, fa hilaza amin'ny manodidina koa fa velona ny tompo. Raha ny fiainantsika amin'izao fotoana izao ry havana, miamaro ny fandrenesana, vaovao aingana, milaza vono olona eto sy eroa. Matinovonoina ny olona tahaka izao, tsy hita popoka ary hita faty tsy ananina ny olona toy izao. Vono olona misesisesy na ny amin'ny loza mpifamovozana na vokatry ny herisetra manomboka ny amin'ny isan-tokantrano eny anivon'ny fiarahamonina. Vono olona ary maro no mampiasa ny fitaovan-tserasera ampitana aingana izany filazana fahafatesan'izany. Manahoana ny fampiasantsika kristianina, fiangonana, ny fitaovan-tserasera ampitainany hoe velona nitsangana tamin'ny maty i Jesosy Kristy. Mandehana aingana ka lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, amafiso eo amin'ny toerana rehetra izay misy ianao ny filazana fa velona ny tompo. Raha mbola tsy nambaranao mazava atao miankonanao zany, aza mangatakandro anio rehefa tonga ny an-trano ianao dia izay no tononona velona ny tompo. Raha hiditra eny amin'ny fiarahamonina ianao amin'izay mety fandaharam-potoananao raha ampitso, dia aza misalasala na menatra akory manonona ny hoe velona ny tompo. Raha hiditra toeram-piasana ianao na noy amin'ny fianarana na hifanerasera amin'ny hafa amin'izay fikarakarana ataonao andavanandro, amin'ny talata na amin'ny lakamisy sy ny toy ny fiainanao, dia aoka ho hita mihitsy hoe velona ny tompo. Aoka ho fantatra izay mifanerasera amintsika fa velona ny tompo. Vaovao maiky, vaovao mahafaly, mila ampitaina izany. Tena rakotry ny orooro sy ny tahotra, ny fangovitana izao tontolo izao, no ny fahafatesana maro na vokatry ny ady na vokatry ny herisetra, eny vokatry ny loza voajanahary. Fa amin'izany indrindra no irahana tahaka ny nanirahana ny vehivavy tonga hijery ny fazana, isika fiangonana avy nankalazany Pasika ka hiteny tsy hitarehetrehitra ny hoe efa nitsangana tamin'ny maty i Kristy. Velona ny tompo. Totovy, totory, filazana ny fahaveloman'ny tompo izao tontolo izao, mba hanana tsirim-panantenana manoloana ny fahafatesana indrindra. Ny faharoa dia ny hoe velona ny tompo fiainana izany. Tsy hoe afatra maika fotsiny izany, fa ny fahaveloman'ny tompo koa dia fiainana manontolontsika mpankalaza ny Pasika. Fiainana ny fahaveloman'ny tompo. Hoy ny tapany faharoa amin'ity andininy ity manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, indro mialohanareo ho an'ny Galilia izy. Indro mialohanareo ho an'ny Galilia izy. Any no ahitanareo azy. Galilia dia fantatsika fa toerana izay niriariavan'i Jesosy. Rehefa teraka tao Betlehema izy, dia tany no nitombo tamin'ny fahazazana tonga tamin'ny fiatrehanan'ny batisa ny Jaona mpanao batisa, ary dia nivezivezy nanao ny fanompony tao amin'ity faritry Galilia ity. Tao ny tanànan'ny Kapernaoma izay namoriny matetika ny mpianatra ka nampitombony azy ireo ahatonga azy ho tena iraka matanjaka hitory ny filazantsara. Kapernaoma tao amin'ny faritry Galilia
izay nanaovany tompo fahagagana maro ao amin'ny faritry Galily koa no misy an'izany hoe Korazina, ao amin'ny faritry Galily misy an'izany hoe Kana, fantatsika amin'ny fampitomboana ny fanovana ny rano ho divay. Tena faritry ny fahasoavan'ny tompo, faritra nanehoan'i Jesosy Kristy ny heriny, fa tsy tokony ho adonontsika koa, fa toerany fiantsonany mpianatra teny ampanaratoana zany faritry Galily zany. Ko raha miteny ny anjely eto manafatra ny vehivavy manao hoe laza ho amin'ny mpianany fa indro mialohanareo any Galily izy, dia te hilaza hoe mialoha na mitarika amin'ny fiainantsika andavanandro ny tompo. Izy ilay velona dia mitarika antsika amin'ny fiainantsika andavanandro, tsy ny fiarakarana na ny fandehandehanana na ny vezivezena mivoaka sy miditry ny trano ihany amin'ireo lasa samihafa mialo avan'ny tompo antsika, fa indrindra ny fanompoana izay ny antsoina antsika. Raha tononona eto hoe indro mialohanareo ho any Galily izy, any no ahitanareo azy, dia te hilazany hoe any Galily velona ny tompo, miantso anareo indray izy, miverena mamaly ny antson'Andriamanitra. Tsy tokony hatonona mantsy fa tena ao anatin'ny tahotra reto mpianatra reto ka nidy aman-trano tamin'izany fotoana ny nahafatesan'ny tompo eo am-piandrasana ny fitsanganany amin'ny maty. Manavao zay indray fanoratena fa velona ny tompo, atao fiainana ny fahaveloman'ny tompo. Zany hoe tsarovy fa ilay tompo velona dia mitarika azy ianao isan'andro mialo atsika amin'ny andavanandro mpiainatsika. Tsarovy fa ilay tompo velona dia mitarika atsika hiavao amin'ny fanoratena, manavao sy mamelona ny finoantsika mba hahatonga ny fanompoantsika ahery vaika kokoa mihoatra noho ny tany aloha. Isika kristianina indraindray dia mampieritreritra, toa tsy maharototra ny manodidina antsika satria kristianina milofika, kristianina malazolazo, ohatrany tsy hiasa rehefa any amin'ny toeram-piasana, ohatrany tsy hiteny rehefa mifanerasera eny amin'ny fiarahamonina. Fanontaniana dia hoe fa tena velona ve ny tompo ao anatitsika? Raha ekentsika amin'ny finoana fa velona marina ny tompo, mialoha antsika amin'ny fiainantsika andavanandro ary mandrisika antsika amin'ny fanompoana, dia isika ilay olona tsy mba hita rehetrarehetra, isika ilay olona feno fiombonana, fivelarana amin'ny fiarahamonina, isika ilay olona tsy mba mihidy fa vonona hifanometanana amin'ny hafa mandrakariva. Izany no anehoantsika ny fahaveloman'ny tompo eo amin'ny fiainantsika. Velona ny tompo, atao fiainanao zany hoe fahaveloman'izany amin'ny ataonao andavanandro, dia izy ilay velona no hitarika ka handrisika anao mba havitrika amin'ny atao rehetra, amin'ny fiainam-panomponao aty amin'ny fiangonana, ny fijoroanao vavolombelona eny amin'ny fiarahamonina, dia mbola izy koa no iseho ary hitantaratra fa velona ao anatitsika. Ny fahatelo ry havana dia ny hoe velona ny tompo tsy adikevitra izany. Ireo soratra manodidina ny tiandiny ny fahafito ity no azontsika maka ity foto-kevitra fahatelo ity. Raha mampita kely eo amin'ny toko fahafito amby roapolo andininy fahatelo amby enimpolo hatrany amin'ny fahaenina amby enimpolo isika, dia izao ny zavatra nitranga. Hoy ireo nivorona keo amin'ny Pilato sy ny mpisorona ary ny fariseo: tsaronay iny mpamitakiny, fony izy mbola velona dia nanao hoe raha afaka teloana dia hitsanganao. Ka izao asovy ambenana mafy ny fasana mandra-pahatonga ny andro fahatelo, fandrao avy ny mpianany ka hangalatra azy, dia ilaza amin'ny olona hoe efa natsangana tamin'ny maty izy, ka dia ho ratsy ny fitaka farany noho ny voalohany. Hay, raha izany hoy Pilato, makapyambina ka mandehana ary ataovy mafy arak'izay ainareo ny fiambenana. Ary noho ny lasa izy
dia nalatsany ny mpiambina hiambina mafy ny fasana rehefa nasiny tombo-kaseny vato. Io zany no neveriny Pilato sy ny mpisorona ny fariseo ny ara-panjakana sy ny ara-pivavahana mba hiadiana amin'Andriamanitra ny amin'ny fahamarina ny fikasan'Andriamanitra hanangana an Jesosy amin'ny maty. Idio tsara ny fasana, asio tombo-kase, ataovy mafy ny fiampenana. Ary noho ny nitsangana tamin'ny maty Jesosy, ny andininy fa 13 hatrany amin'ny 17 dia voasoratra ny hoe rehefa niangona indray ny loha olona dia tonga ny mpiambina nilaza hoe taotsony ane le faty zao no izy hoy ny mpisorona omenay volona reo miaramila dia mandana elezo fa nalainy ny mpianany tao ny fatin'i Jesosy izay kosa hifampiraraha amin'ny gouvernoura ka tsy akasika anareo izy. Zany hoe tiany vola afafazo ny laingy fa tsy nitsangana tamin'ny maty zany Jesosy fa nalainy ny mpianany faty. Ao amin'ny 17 voalaza fa izay nahita ny Jesosy tamin'ny mpianatra ny sasany ankohaka ny sasany anana. Zany ndriavana no ilazana hoe ny famahofaony hevitra maro sy resaka be dia be toady hevitra ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Filazana aza moa eny amin'ny 19 dia manao hoe naheliny Jiosy mandraka androany ny filazana hoe nalainy mpianany tao amin'ny fasana ny fatin'i Jesosy. Velona ny tompo tsy adikevitra zany. Matoa isika tonga amin'izao Pasika izao ry havana dia antenaina fa isan'ireo olona tsy miady hevitra amin'izay fanambarany ny soratra masina ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Fa mirotsaka eny amin'ny fiarahamonina kosa isika misy karazany mpisorona sy ny fariseo any te andiso ny filazantsara. Tsy nitsangana tamin'ny maty zany ene ry Jesosy hoe nalainy mpianany tao. Tsy izy kory ary le nifantsihana teo amin'ny azo fijaliana fa olo-kafa tena sinema io. Zavatra tahaka izany no mandendeny amin'ny fiarahamonina. Fa tsy izany ihany fa misy koa te hiady hevitra ny amin'ny filazantsara tsotra izao. Jesosy tsy nitsangana tamin'ny maty zany, tsy misy pasika zany. Mandehany foana ny fiainana. Ry havana malala, marina araka izay nolazain'ny tompo ny fitsanganana tamin'ny maty. Hoy ny 19 tsy ato izy fa efa nitsangana araka izay nolazainy avika jereo fa taony nandrin'ny tompo. Araka izay nolazainy iza no sa hitsangana ka hiady hevitra amin'Andriamanitra amin'izay fanambaran'Andriamanitra hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Ho antsika izay miazo izany finoana izany ho fototra hijoroan'ny fivavahana kristianina mandihana any amin'izao tontolo izao, mandihana faingana ary atao fiainana mba hiseho amintsika fa velona ny tompo. Andresy lahatra izay mbola misalasala tena velona ve izany Jesosy anareo zany? Anainga izay mandaha kitsirano mba ho tonga amin'ny fanekena zato isan-jato fa velona i Jesosy. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, indreo ny afatra anankitelo. Velona ny tompo, afatra maika zany. Ilaina anao ilazany, tsy misy atakandro amin'izay mifanerasera aminao, na raha oviana na raha oviana. Velona ny tompo, andrakotra ny fiainanao manontolo ny fahavelomany, ary hitarika anao amin'izay mety ho fandaharam-potoananao sy fikasana rehetra izy ao anatin'izany fahavelomany zany. Velona ny tompo, tsy miady hevitra amin'izany isika, ary vonona koa andresy lahatra izay mbola misalasala ny amin'ny fahavelomany. Kristy ilay velona sy manjaka, miaraka amin'Andriamanitra ray sy ny fanahy masina ny ampahery atsika ary ampiorina ny teny ao anatintsika. Amen.